Mankasitrikanao ary tomplasity mivavy miaraka aminay amin'izao talata 8 jolay 2024 izao. Mahery telo amin'ny 30 minitra ny amin'ny ray ora dia manasa antsika rehetra indray ary fiaraka aminay ato anatin'ity fandaranay ity tsy hafa akory ny vahintsika fa ny namana Zanao Ramambazafy mpanao gazety ary voatsela no namokatra ny boky lehibe iray, boky mitondra ny lohateny hoe Les 100 jours d'un homme de pouvoir. Izany no boky izay navoaka mirakitra indrindra ny tantaran'ny firenena, indrindra moa fa tao anatin'izao repoblika faefatra sy ny mialokely ny repoblika faefatra, zany hoe eritaona lasa izay ny tantara no manomboka raha ity boky ity no resahana mandrapatonga n'izany valim-potoana ny 100 andro izany. Miaraba ny Zanao Ramambazafy. Miaraba amin'ny mpieno an'ity radio malalatsika dia miaraba anareo lareo dia tonga eto zany mba anazava apetrao amin'ny fanontaniana Michel. Dia namana momporano misanany lafiny teknika anasana antsika rehetra ary tompolasy tombovavy anaraka ny adihevitra. Zanao Ramambazafy 100 andro nandrefesana ny hoe teo amin'ny fitondrana ve Andriamatoa Erajonary Mampianina zany ny tena antonyty le hoe les 100 jours d'un homme de pouvoir. Zao zany le fandehany io moa amin'ity resaka tantara Madagasikara dia mifangaro amin'ny tantaram-piainaka ihany aloha le izy, satria raha 30 taona nanao gazety natsasako amin'ny fiainako zany, satria za zao 30 taona koa ianao manao gazety. 30 taona nanao gazety 30 taona zao amin'ny volana ambony. Zany hoe mba anisany zany le mpanao gazety niaina tamin'ny efa tamin'ny andron'ny Dadabe Tsiranana ka hatramin'izao. Dia nandinika mihitsy hoe raha tamin'izany fotoana zany aloha nisan'le teknika vaovao zany, le internet sy numerika, efa tamin'izany efa mety nanao boky, fa tamin'izany aloha sivana somary enjana ihany tsy niana taoko mombo samihafa le fiainana. Natonga nanao an'ity boky ity dia zao aloha marina aloha zany fidy an'ny candidat fatelo Erajonary Mampianina, fa nanomboka izy ninina aloha dia mba nanantena fanovana vaovao tokoa amin'ity firenena ity. Fa rehefa tsy nanaja an'le andininy faefatra amin'ny 50 izy, niza amin'ny tena iza tsy nanaja an'io izy dia teo zany nanomboka nanoratra. Zany hoe ao anatin'ity boky ity zany dia ny zavatra rehetrarehetra nitranga nanomboka tamin'izy nininy, zany hoe taloha zany tamin'le resaka propagande ka hatramin'ny tsanganan'ny antoko HVM io zany mirakitra amin'le tantara. Ka tsy piako tsy tantara foana io na tantaram-piainan'le mpitondra amin'izao fotoana zao. Sasa masy miteny fanaratsiana fotsiny, asaiva mamaky ny boky aloha izy vao miteniteny foana eo. Dia ny dikan'izany zany sasany zany efa amin'ny internet. Raha ny tena marina zany misy nakamarona sary na iny zany afaka jerenao amin'ny internet, fa zao miparitaka. Fa ty tonga dia boky anankiray ray manontolo mihitsy mirakitra amin'iny vanim-potoana iny. Safe zany tsy zany mamorona na hoe alakobika tsy tiako tare, fa zavatra tena nisy na communiqué de presse na sary na ny didina avoaka ny HCC ny CES, reo zany natambatra ho tantara hijanona ho rakitry ny ela ho tantara Madagasikara ao an-taranaka faramandimby. Ny antony dia tsotra, ny olombelo le totany tsy eto Madagasikara ihany, fa mampaleny indrindrindra tsika vahoaka malagasy mora manadino zay. Ka ny sasany mety hiteny zanga ny tena an'izany zany, fa jereva ao amin'ny rehetranom-boky pirenena misy soratra, ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra. Ity hoa anisany manaitra anao hoe un homme de pouvoir, un homme de pouvoir au pluriel, iny ny tena natonga an'izany hoe safidy an'izay. Misy zany hoe homme d'état de homme de pouvoir, iny zany zavatra samihafa. Raha homme d'état zany tsy zao mifitrangany. Homme d'état zany tonga dia ny action efa vonona izy zany, satria misy nge fiteny frantsay hoe gouverner c'est prévoir. Zany hoe izy zany raha vao niditra candidat dia efa tokony efa voalany izy dia efa masaka, tsy plan d'action intsony fa action. Zay le hoe homme d'état. Fa dia ny naman'izay zany le lafirasiny zany homme de pouvoir tsy au pluriel tsy siesy, zany hoe tonga eo izy zany vao amoroporona. Fa ny antony nanaovako an'izay homme de pouvoir
manana fahefana be dehibe izy zany ohatra zao maître anitsara zafy manantsoa zao efa natiana na tsy tiana rengina nanohatra azy tamin'ny voalohany inona moa marina mafy na nioparitsy azy ny andriamatoa candidat fatelo fa manana an'le pouvoir tena zay le asa mazinga mba tsaika aiza zao maître anitsara zafy manantsoa tsy folo lefitry ny Tsimbazaza de zay zany anisan'ny pouvoir ka raha pouvoir ray miampy pouvoir ray tsy lasa pouvoir roa santionana ny fotsiny zany manana pouvoir koa izy zany hoe olo fahefana mihitsy ny mpitondra am'izao fotoana olo zany hoe zao zany izy de tena asa misy asa loatry zaho mifidy azy hoe manana eritreritra mihitsy izy hoe rehefa zany voafidy de manao ny tiako atao ny teny ngamba sisa mbola ipotra ngamba misy rehefa latsaka matsy ny minambara latsaka mba aza taitry nareo fa teny hoe nareo ny te hifidy angy le olana an'le izy de mipouvoir zany de ohatrako mbola tsy nisy mihitsy eo voainga antsika nahita tsy asa sabotso ny député oleritsa fa hoana le fifidiana natao asikatome reny sabotsy ladingy reny zany koa nge zay de pouvoir le PMP pouvoir koa igny popotra tampoka teo le pouvoir izy efa nyteny misy teny voalohany zangy tsy mpanao politika fa teknisiana na fataran'olona de jerevy tsara le pouvoir mahery vaika be tonga de nitsangana tampoka ny antoko HVM zany ve tsy pouvoir Michel ka zay nge mampatonga na mametra-panontaniana zanao hoe maninona tokoa raha le malagasy no mandeha amina safidy tahaka an'izany foana hoe avy hatrany de misafidy fotsiny olona mipopotra tahaka an'izany satria raha mijery zao raha ianao ihany nanoratra tato hoe am'le aty amin'ny fiandohany taty de hoe tsy tena niomana firy andriamatoa Rajonary Mampianina hitondra fa tany amin'ny 20 aogositra 13 sy 14 zany hoe 10 andro mialohan'ny fifidianana izy ianao zay izy vao tena nieritreritra fa ho candidat am'izay izy zao hoe amin'ny olona zay nge le mora manadiny ny olona aza adiny ngery zareo ry mpiano ajaina fa na tiana na tsy tiana mandeha amin'ny lozika ny zavatra tsy mila mianatra be diplômé any amin'ny tsaiko any hoe andriamatoa Rajonary Mampianina nge 10 taona manenjinitra ministra atao amin'ny tetezamity ary tsy ministra ny rano na njony na ina fa izy misy ny tatana ny vola tao dikan'izany zany amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretinao hoe io tsy anaraka mba hanoy je zavatra mba nataon'le tetezamita kely raha malala nge fa zany tetezamity zany zavatra provisoire zany miala amin'ny repoblika fatelo miditra amin'ny repoblika fahefany vavany misy ny teny so ihany fa nisy video hoe raha tsy isan'ny olo io Andry Rajoelina tsy teo amin'ny toerana izy io nge mavaka ny saina ny rehetrarehetra za voalohany aloha iza ny nanapo zany hoe za zany fidanjambany hoe bon hotoizana zany zavatra nisy angy le olana inona le toizana le tetezamita nahazo fanakiana sa inona le toizana le politika ny efa napetraka ny tetezamita nge raha malala voafetra na tiana na tsy tiana voafetra raha malala nandritra an'izay 10 taona zay tsy isan'izany famatsim-boly zany fa mba navitan'izay navitany any zany izy nametraka zavatra ontaranaka faramandimby tsy hoe zavatra hoanina na hosotrona na inona reny hôpitaly reny reny any reny de mba nieritreritra zany rehefa mba tonga le mpamatsy vola ho tsaratsara kokoa ny zavatra atao ka izy tia de ohatran'le taloha ihany tonga de nitapahany dolo ny ezaka rehetrarehetra tao anatin'le tetezamita angy iny tena tiako zany hoe tsy nitoy tsy nisy continuité hoe zany mba nahenao ny Floe Rajonary Mampianina teny hoe tia de fanoizana zavatra efa natao tao anatin'ny tetezamita jere fotsiny ohatra hoe mbazary be bazary be tao Tomasina zay nge hoe ilaina le manana document ohatra tony efa tany ny 9 oktobra 14 nge ny foloan'ny tetezamita ny tonga Tomasina io fa tompoka ny fanamboarana an'ity izay volany projet Ambatovy zany hoe nanao an'io bazary be io zany telo taona mahery 8 milliards moa izy iny namena Ambatovy raha aloha zany vola zany amena ny fanjakana anaovana sorotrasa ho maro anisy azonao tonga izy tamin'ny volana jona voaingana tao masa indro izy ny teny hoe masa miteny fa mba anisan'ny mba natonga an'io fantatra fa lafo fa tsy isy tsara rehefa tanànany Tomasina ianao nge mianao zany ohatrany hoe vola avy any posiny le izy
tsy niteny misy hoe tia fanoizana ny asa efa natao tamin'ny tetezamita zany natao amin'ny teny français hoe malhonnêteté intellectuelle nange zany ora mambazafy raha mihainanao am'izany de hoe akoatra ny mieritreritra hoe zany ora mambazafy diso fanantenana fa somary nanilika ny Andriamatoandry Rajoelina Andriamatoery Rajoelina Ramampianina sa hoe momba ny Andriamatoery Andry Rajoelina izany ora mambazafy sa hoe tena mijery zao hoe zay ngely hoe le fiainam-pirenena mitovy amin'ny fiainako ihany hiverina lavitra be ary iahy efa 3 taona hoa zay mimpanao gazety bon tonga izy io ngely hoe le mpitondra tokony mba mieritreritra ny zavaka avoaka ny vavany koa nge indraindray raiky amby 60 zany ia efa mpanao gazety izany tsy natadidina zay ngely hoe misy zao mpanao gazety tanora na ny tanora tsy ny aina tetezamita fa tsy ny Andry Rajoelina iny efa fandiminy io hoe zao mifipetraky le izy tamin'ny raiky amby 60 tonga ny mandan'ny Jericho tamin'ny andro ny Zafiadibera oravana de inona ny teneniny Didier Ratsiraka zay ngely hoe mba misy tamin'izany asa raha misy feo fa mety mbola tadeo hoe aloha itokodina za tsy ala na iodiny impito iny fito amby fitopolo amby zato za tsy ala tsy ala ahoana ianao lasa izy voatery mitsoka tamin'ny raiky amby 60 ohatrany koa tamin'ny 72 tampo 1972 13 mai mpianatra tamin'izay ngamo nisy naneriny dadabe intsirany hoe ataoko tsakitsaty zato arivo de iny tokoa le tsakitsaky ny Everest ny ala ihany izy na amin'ny fahefanan'ny Ramanantsoa tonga ndray koa izafy azo atao hoe izy voaongan'ny vahoaka ihany fa tamin'ny alalany ny empêchement ny solombavam-bahoaka tsy de tena mivatana izy tsy de hoe tamin'ny alala fihetsiketseham-bahoaka na hoe nampitivitr'olona sahala am'izany tonga ndray tsy nanao vava be latsaka tonga ndray indry ara-valomanana tamin'le hoe tsapolo ny hery fa manandranandrana ty hoe ahoana aloha sa akoatran'loha raha mbola misy tany ho totofana ina tsy vetivetika teo koa izy de niongana akoatra amin'ny frigo sy ny 4L ny olona nge tsy mila manana fianarany tsisy nanery ngia ny Andriamatoery Rajoelina Ramampianina candidat hoe afaka 3 volana de afaka ny délestage ingy ny tadidiny olona efa enim-bolana zao andeha nytanio any ambolo-kandrinany hoe ahoana ka aza miteny misy hoe za miaro ny Andry Rajoelina tsy vao tamin'ina tompoko nefa mpanao gazety na de tsotra ry Pieno Adjaina sy Michel io misy mpitondra miteny zavatra ray izy mba ho tsara ny tombontsoa maro anisa manara-dalàna izy amin'ny voalohany aloha ampiny izy zany hoe ampahafantarana an'le maro anisa anao an'izao io ranga io fa rehefa tsy manaraka kosa izy tena azafady miala tsiny fa io nge zay ny asa mpanao gazety zany hoe na iza nitondra teo ka ohatra zao ny fihetsiny de nanoratra foany zany ora mambazafy nizany za miteny anareo antanio io amin'ny tetezamity reo nisy zavatra tsy nety nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina namoaka artiky nangia fa zao tsy mifampiteny misy ngy zay mianaka amam-bolany fa tateriny izy vao natsapy ay tena marina tokoa ny ianao zangy zany hoe tsy tena mazaka loatra ny mpitondra teto amintsika rehefa kianina hatram'izao de tsy mazaka ary ny tena mampalely de zao tsika miaintsika zao ngy de zao enao very Michel tsy nianatra an'izany politika zany tsy tampotampoka eo mitondrana eo enao vao hianatra lasa miteniteny foana sy manao foana ngy no mamaly baigna satria zay le hoe voafidym-bahoaka zany zao de zay tiako atao fa raha mijery zao tsika tantaran'ny firenena zany raha mambazafy hatram'izay fa nanina kosa ary tamin'ity ndray mitoraka ty hoe tao aminatin'ny 100 andro de fa be deabe nandrefesanao azy nitondranao an'reto karazana antota taratasy be deabe reto atao anatiny 100 andro monja ka tsika zao efa firma valodray tsika zao tsy misy nge reto isan'andro vahako zao de zavatra tsy mandeha amin'ny loniny taiza mbola nisy fitondrany hoe zavatra ray ny tenen'ny premier ministre zavatra hafa ny tenen'le filoha mbola zavatra hafa koa ny tenen'ny ministre nareo efa nahita an'izany raha ohatra nge mba nisy hoe mitan fa tena isan'andro ianao da hitanao tsy fahagagana zany fa zavatra tena mamoehatra mihitsy zany hoe tena hoe memletika tsisy fahatsarana mihitsy memletika miteny zao ohatra izy hoe tany-tandalàna ty ny tany-tandalàna nge ny état de droit tsotsy ny firenena mitiambana namaritra azy natao hoe tany-tandalàna principe foto-kevitra zany hoe foto-kevitra
ao ambany lalàna dolo a ny rehetrarehetra na filoham-pirenena na le mpangataketsy ambadiketsy na mpitondra tomobila na iny fa mindia kandida fatelo izay lasa filoha na to hoe tanytandalàna de système zany hoe rafitra apetraka azonareo de jerenareo fotsiny mahasamihafa azy zay zany izy vo ametraka an'le tanytandalàna io nge tadio hoe ohatrany hoe fitsipika am'le fifamoizana na code de la route tadio tsara tsy malagasy rehetrarehetra aloha manana tomobile fa hainao mitondra tomobile io ve de sens interdit izao de satria ianao ministre de avadika eo tampoka lasa double sens le izy ny lalam-panorenana nge ohatra ny code de la route any mandany ianao any Angleterre na am'le firenena amin'ny teny anglisy inge ankavanany ankavizy mitondry de anao tonga any ankavanana tonga any zany ianao fa satria ty ankavy de io andeha ankavanana ndray ianao à droite zay zany le tonga an'le hoe ny olona rehetra mandeha miankavanana izy rehetra mandeha miankavia ohatr'izay le izy any tompo tsisy alaralaro ianao zao apetraka ao ny tomobilinao ataotsika ao Paris ividy zavatra etsy am'le mpivarotra etsy ianao tsisy 10 minitra de iny misy PV tsisy marimaritsy raisana amin'ny polisy fa zay ny lalàna ianao efa tsy azo ijanonana io de tsy azo ijanonana mandoa PV ianao fa eto amitsika mbola misy marimaritsy raisana mbola mety le PV iny tsisy fa le polisy manao ny asa mahazo vola be de ohatr'izay fipetrany zay ny nataoko hoe ny état de droit tsy vetivetesana io fa ampiarina ao anatin'ny boky io koa zao ohatra ho an'ny zao moa escale fotsiny moa nataony eto Madagasikara tsy amonjy ny 14 juillet any andafy izy zao rehefa veo am'lady ny 14 juillet de tsy naresy moa ny frantsay de tsy afindra indray moa ny 14 juillet fa hoe raha naresy ny frantsay de nafindra tsy naresy fa avy eo izy zao de mbola ho an'ny États-Unis any amin'ny 4-5-6 août le hoe sommet États-Unis Afrique tsy fatako raha hijanona any izy zany tapabolana tsay aloha de zao ny zavatra fandehany tsika matoa mifidy azy matoa tsika mifidy azy safidy tena safidy zany safidy de io nge re olona tsy hoe za hoe miteniteny foana ny hoe andao tsika tsy nandalambe sana antsahany misy le mba tongava am'izay saina fa natao hoe fanjakana tsika vahoaka malagasy natao hoe firenena tsika vahoaka malagasy mitondra mandaly fotsiny any tiako tenena anjaran'le mpitondra manao rapport antsika n'izay zavatra atao fa tsy izy indray tompony ny kohofana sy tsy hoe tsy manaja azy sanatria fa zay ny natao hoe principe démocratique rehefa tonga ny fifidianana izany ilaina tsika vahoaka nge ny ilaina na mifidy na tsy mifidy raha tsy isantsika vahoaka tsy teo izy fa ny tena mahavarina amin'ity filoha ty de tena hoe raha aloha tsy niomana mihitsy izy loha ohatrantsika miteny zao nge jereva nge ny kabariny vao teo tany tsiranana ohatrany tena mbola kandida izy ohatra izy manana programme ianao ve anamboatra lalana tadidiko tsara nge raha valomanana tany Ambatondrazaka anamboatra lalana izy tsy Jean Laniriko tam'izay ministre ny travaux publics netiny tao de nylazainy am'izao ty nanompoka ty nge isaka miteny hoe zava-dehibe dolo ny zava-dehibe fa zao anamboatra ny port Vohemaro anamboatra ny zao ohatra miteny fotsiny izy le tompona ndraiky effet d'annonce ve dika zay angamba satria zao le olona mitetehaka fotsiny tsy fantatra hoe rovina nanompoka le vola avy any amin'izy rovina no tapitra zao ny loi de finance rectificative anjasanao tsy mba zaza tsy hay to misy session extraordinaire makady de zao fotsiny tampotampoka io ve le filoha tonga de ho ameko 15 milliards 15 milliards FMG sovan'io zangy tsy mandany zany tsara apiny fa zao avy aiza ary le voly fanontaniana mipetraka avy aiza le voly io za nareo ve de iny avy any posy manokana hoe ampandrosany ty zavatra ty zangy de fa tsy misy orthodoxie financière nefa expert tsy fiteny comptable expert financier zavatra ohatr'zany manjary za mpanao gazety tsy maintsy hoe miteny an'izany satria zavatra marina fa ny olona tokony hiteny an'izany ny mpanabe ny magistrat tsy misy miteny fa de bras croisés ohatrany hoe tsisy ninona mitrangy eto amin'ity fireneny ity fa mandeha tsika miteny zao na tiana na tsy tiana vazavaza ihany
na azy rehefa vacances izy tsy tia lala hatrany volana oktobra zao tsisy resaka FMI banque mondiale sy rehetra vacances ireo inona ary nataon'ny gouvernement teo anatin'izay telo volana zay andoro bois de rose ve io koa de aloha koa mba hitsangana mato lafo be tompoko ny bois de rose io izy ny tena mifantsay imputrescible zany hoe tsy mety lo tsy lan'ny biby fa maninona io ny doranao simba sy lan'ny biby ahoana no simba sy lan'ny biby zany de zao ary raha simba ary maninona tsy amena an'le mpanao asa tanana malagasy de zay mba afitra azo avotana zavatra hafa ny aiko amin'io mantsy zavatra hafa nodorany eo ka lavenina ihany tia de teny io hitanareo fa nidorany eo de le tena izy nefa ny ambadika any fa tena mihevy tena ny vahoaka tena ho tena dondrina mihitsy ve so ahoany andy Michel tena za tsy maintsy mijoro fa nareo za mieritreritra hoe fierovako amin'ny mapara hoe fierovako amin'ny andro rajoely hoe tsy zany mihitsy efa niainako dolo teteza mito tsy mety nataonao tompoko mety mbola noratra ihany koa zanora mambazafy 100 andro manaraka sa le boky manaraka tompoko tsy 100 andro sony fa spécial volana jona 4 be de be nge zavatra nitranga tamin'ny volana jona iny zay fa mamerina ihany raha miteny ry zareo ao amin'ny fiolovan'ny présidence io zany zay ho amin'ny feo mandeha fa naratsinanao fotsiny andre matofilo mamakilo boky zay mahatonga zao vao taty amin'ny radioantsivata eto amin'ny rahalehibe ran satria zao navelako namaky mihitsy ny izy de za mantany azy ndray satria za mpanao gazety ahoana fijerinao an'le boky tsy mpanao gazety moa zany anao namaky ka ahoana fijerinao an'le boky ny boky aloha amin'ny endriny dia manana endrika ao anatin'ny tena hoe fandrosoan'ny teknôlôjia aloha zay aloha fahitako azy fa ny votoatiny ao anatin'le boky dia tena mirakitra zavatra misy avokoa zany voaresaka ato anatiny dia ireo karazatra zavatra nitranga rehetra hatramin'ny hoe kabary nandriamato era-jonary mampianina tamin'ny 5 janoary izay nitovy tamin'ny kabary nataon'ny Nicolas Sarkozy tamin'ny 12 janoary 7 tany Paris zay anisan'ny hoe voasoratra ato zao nampiteraka devitra be dia be dia akoatran'izay ny resaka teny amin'ny anteny mera-pirenena ny tsanganan'ry Marante Jean de Dieu nanoana ny Christine Razanamaso dia etsakila ny maître Antra Razafy Manatsoa nanoana ny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy tao amin'ny PMP sy ny fiovaova ny adevitra ara-politika dia anisan'ny voasoratra ato daholo zany rehetrarehetra zany dia tia zao ohatra aloha zany tena azy eo amin'ny page fa 520 asa taditsika tamin'izy vahiny tao amin'ny namana ontina real mikasika an'le nositsika ireo matadidina reo fa tsy za mamorona misy video zavatra efa 10 taona mandritra ve notakina de mbola ho takitsika foana fa rehefa iresaka amin'ny filoha François Hollande de jerena fomba hiaraka hitatana anazy zaingy izy eo de adininy ny zavatra nylazainy to amin'ny stade Malakamy amin'ny teny frantsay ataoko dolo izy izy mametoky anareo fa ataoko dolo zay iverenany renosy reo amin'ny Madagasikara tsy za zanora mambazafy mamorona za be de be mantsy nahita an'ity fa ve nisy an'izany zay le hoe mora foitadidy ve le mpitondra efa voasoratra ve zany zao sa misy feondray mirakitra an'le hoe tsy mitondra mpanao gazety ihany mantsy ny filoham-pirenena rehefa mandeha ohatra hoe ho amboarina ny lalana ambilo be makany voemara ka tia hitanareo tia mijanona amin'le nametrahany amin'le antoko HVM ty boky ty zany zany hoe ny zavatra mitranga hatramin'izao fotoan'izao angoniko foana amin'ny vaovao satria na tiana na tsy tiana izy moa miteny hoe za mba makalesona amin'ny tantara fa ny antoko HVM io ngy amiko hoe za efa ohatra ny fijeriko azy antoko Pisodi ihany io antoko Arema ihany io antoko Timma ihany io satria ao anatin'ny tingy maninona tampotampoka teo conseil des ministres ao page anankitelo be misy nosoloany dolo tompoko ny solotenany fanabeazam-pirenena raha Madagasikara de mazava nge fa isy HVM fanabeazana eto HVM salama jereva manjoa amin'ny fram mpianatra fram zao satria samy ao anatin'le bureau politique ny HVM daholo na ny prime ministre ministre fahasalamana na ny ministre ny fanabeazam-pirenena lasa mifangaro dolo zany ny raha-pirenena raha ny antoko de taiza mbola nisy hoe io antoko HVM io hitanao any amin'ny site officiel ny présidence
ianao ve ao amin'ny sitiny Élysée de hitanao ny site officielny parti socialiste tamin'ny François Hollande ty na UMP tamin'ny androny Sarkozy zavatra tsy azo atao nge zany tsara-dalàna nge zany angy ka ny tiako tenenina hoe alohan'ny rederedena sy tenitenenina foana nareo ndra Rabarinjaka Rajo Barsona mba vidio le boky fa za tsy ameme fotsiny fa za boky antsoso zao mba vidio ny boky de vakio de rehefa hitanareo fa tsy mety de atsovy am'izay ny polisy isambotra fa aza manely tsao sy manely zavatra kototo le izy fa matoa 30 taona nanao gazety mitandrina de ty tsy maintsy asiko teny iza moa ny anaran'le bandikelery gi iza moa ao ministère Ramanakamonjy za de samy teny tompoko enao le kely anao amy taona aza mampitahotra mpanao gazety ohatrany fa mampanahirana aiko tsy enjery ohatrany poste ty hoe lalana 90/31 ma 90 zay aloha de fa tamy taona 700 enao tsy fatako tany amy lycée na tsy fatako tsy nanany eritreritra kory hiditra politika efa tam'izany ridany be James Ramarceau ny be de be tamin'io hôtely Astoria mbola tsy vita nefa namolavolanyio zay io code de la communication io de ny sisa azo atao alefa any Tsimbazaza antenineny fa maninona ianao mbola masamy teny zay angatabolany amy PNUD anaovana atelier amin'ny atelier amin'inona tompoko efa vita nge le izy fa maninona ianao mampatahotra hoe mijaja ray volana de andovola eran-tany tompoko efa misy natao hoe dépénalisation des journalistes zany hoe mpanao gazety tsisy an'izany gadrainy zay fa iza le hoe démocratie nohony amin'ny asa soratra sy ny aza miteniteny foana re taiza renao mba valio kely na omy TV taiza anao tamin'ny taona 700 io enao miteniteny foana io ka hoe andeha angatabolany amy PNUD fa de azaranao mpangatabola dolo ve le izy za zao za zao enao moa le ny tenany za zao eritrereto tsy nahazo karatra ny mpanao gazety tam'le ordre des journalistes satria ony tsy tafitsitra am'le code de la communication zany hoe cyber journaliste eto Madagasikara nanakana tsy nanao gazety ve zany ny tena zao de zao averina hoe ny déclaration de Munich tamin'ny 71 io natao code de la communication de ao ny zo sy adidiny mpanao gazety zay de ampidirina ny cyber journaliste mpanao gazety zany ve de mila vola sy atelier ndray nisy fotoana tamin'ny andro Ravalomanana hoe ok zay ny atelier mandany vola be zao ndray de hiverina de angatahana vola dolo za azo angatahana vola tsy ok zay ve alefasa tsy pahazo amy Zalao Tsimbazaza aso anazy io manaiky na tsy manaiky an'io fa tsy ilainao andeha angatabola ndray any amy PNUD zay ny teneniko anao tsy hoe tsy fitiavako anao manokana ndre matody enao koa malala fa rasa ianao miatake am'izany nanompo anao na inona zany zavatra hafa aloha fa za tsy manaiky an'izany miteny ere mipindipindina loi 90/031 aiko tsy enjery nge io zany na ny molavola azy ka zavatra ohatr'izany mila mba olona mba miteny misy miteny hoe sa ianao ray aloha raha tsy sa aloha tsy mifony lamba mena fa nangy izao raha za 30 taona fanaovana gazety 1 taona fanaovana gazety ianao miteny république de Maleta mety misy koa nge république de dossier amorona an'zala dossier any de nangy tsotra na miaraka amiko ny sabotsy mifamarinana de za gadrova jara koa mba hoe mba mifanjakana miantoka ny vila tsy afana antany mora sy ny sakafoko inona ny tokony atao am'izao taonako zao ve de matahotra fahafatesana fa ny marina tsy mba maty de mba de zao zany hoe vonle joro martura ny asa fanaovana gazety za tsy anao sanatria lazaraza fiarsona ka za tsy miteniteny foana fa za tsy maintsy mijoro satria zao rehefa tsy mety de tsy mety miteny hoe démocratie tompoko de ao le liberté d'expression sanina fa za mpanao gazety kely ary mitarainamiko nampitahorinareo za tenenina mivatana fa amiko tompoko tsisy an'izany maromaro sy raisan'izany rehefa tsy mety de tsy mety ary tandre mitondra maleta ty amiko fa na 10 milliards na 100 milliards za tsy mandray tompoko satria madio ny eritreritro fanontaniana farany zanao Ramambazafy raha ny fipetraky ny asa fanaovana gazety am'izao fotoana zao tamindomindoza tokoa ve izy nanomboka teny amin'ny anteny miram-pirenena sy ny sisa ohatrany nahazo fanakianana foantsika mpanao gazety tamin'ny mpitondra noho n'ilay vaovao zay navoakantsika rehetrarehetra
malahelo ange milaza fa zao tsika reto tadio tsara eran-tany tsisy mpitondrana ty misy mpanao gazety mirahina aloha eto manjary masika eto fa aloako teneniko fotsiny nisy gazety zany misy gazety nisy fotoana izao de tena ravalymanana misy ny tena Andriamanitra ka nety dôly tonga zao de le gazety io ihany matongy erajonary mampianina ministre ny tetezamity de azo atao adversaire politique ny ravalymanana ihany zany zay ny logika zao de manasoaso any erajonary mampianina folo voafidym-bahoaka ka io le mipetraka malala ny asa ve io za zao tsanonanarana fa rehefa mitena le titre de azonareo izy zay zoko kely fotsiny efa ela izy nanao gazety fa rehefa mba mamaky hoe 26 juin somptueux de zan'olo zany ngamba zao mialo anatin'ny ohatrany mandeha tomobile izy de any ampiasana tomobile tsy mba miresaka aman'olona raha ny sefipoky taniko zao ve miteny hoe 10 000 francs roa arivo makany Mahamasina zany nakatsininy de mbola iteny any ianao fa reo olo reo nandeha kitsi-po nandeha tany de sahanao mitena zany ao anaty gazetinao mamita teny ianao mamitaka aza manompanao gazety tsony de mamita bahoaka satria tsika ange ry Michel tsika tsy hoe porte parole mpanao politika misy mariny hoe ada vola dala topo raha misy mpanao politika mame volanareo raisy lo fa tsy ndikan'izany rehefa mandray kosa de tsy maintsy zay teneniny io de nefa rany de miady atrahany eto foany tsika de mahazo vana le izy ny TVM zao de mampalahelo le akiza niova akizy misy ro amin'ny taonako de tadio tsara zany hoe média public zany marina eran-tany na RFI na BBC tsy maintsy mitena programme anasa zay mpitondreo fa ngamo nareo rakizy vote ou voaroky nareo tsy maintsy miteny isaky ny 10 minitra viny ny folo voafidym-bahoaky ohatrany tamin'andro ny folo ajaina jijeratsira ngamo tsisy nanaja ny amiral mo fa ngamo tsisy efa manaiky dolony izy ao tontolo zao tsika gaso erajonary mampianina nge fidin'ny vahoaky fa manina mbola pinareo an'izany mahazo bon point nareo so mahazo inona so mahazo ahoana ary na tsy faly zay olona mimeno aty io nge mahatonga an'le olona manja may le zavatra aveo fa tsy avadika zavatra ray le vahoaka nge tsy miteny izy zao fa mivahoaka nge rehefa tesitra tsy tany za de fa miteny misy tsy hoe mampitandra sao avady sasa moa may mamadika resaka fa marina tokana ihany sisan'izay interprétation dôly de raha ohatra fitinina zao am'izao andro itenenako zao tsisy zany hoe mpanohitra zany io fitondrany io de ndikan'izany de lasa Corée du Nord tsika logika izy raha manao an'izay saipatana logika izy rehefa atsoasa iteny nareo ny taifidy makasitraka an'izanao de misaotra anareo mba nieno an'ny rediretiko fa rediretiko ilaino izy le hery zay de mandra-peona amin'ny herinandroany zay misaotra antsika rehetra ihany koa niaraka taminay ony piransana ny lafiny teknika 97.6 FM, la radio événement.